Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao, mideranao, mankalaza ary manome voninahitra ambony indrindra ho anao ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina, satria noho ny fitiavanao dia mbola hanomenao tombonandro ivelomana indray izahay, ahafahanay miatrika ny voninahitra ao tompo malala, ary ahafahanay koa miondrika ampanajany eo amin'ny tongo masinao mba hiarahabanao. Misaotra indrindra ihany koa tompo malala satria mbola afaka nanaraka ny lalany aso fijalianao izay nandritry ny herinandro masina ray manontolo. Afaka ihany koa nandray fampianarana be dia be avy aminao Jesosy, mba nentinao nanitsiana ny lalandisonay teo amin'ny fiainanay. Eny, na dia androany aza Jesosy dia mbola manakambara aminay indray ianao, ho alohan'ny itenenanao tompo dia mba miangavy izahay, mba diovy amin'ny raha soanao zay Jesosy, mba hadio tanteraka, homendrika andreny afatrao, ary ny fanahy masinao mba havelao Jesosy malalo, hanazava ny foamam-pananay, ary anova ny fonay ho tonga tany lonaka aniriny ny teninao. Dia mitenena aza Jesosy efa vonona izahay andresy ankatoa ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Jesosy ho angatahanay sy hanovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, nahatratra indray izao zoma masina izao, ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana momba mpiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'i Jeremia. Bokin'i Jeremia toko 7:10, ny andininy 5 ka hatramin'ny 9. Bokin'i Jeremia toko 7:10, manomboka hatreo amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny 9. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Izao no lazain'i Jehova: ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'ny Jehova ny fony, fa ho tahaka ny olona mahantra ny tany ahy izy, mba tsy mba hiahita na dia avy aza ny soa. Fa ononao amin'ny tany karakaina any anefitra, dia any amin'ilay tany sira izay tsy honenana. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehova, izay manana an'i Jehova ho tokony, fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, dia izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy hatahotra na dia avy aza ny ainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famony. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalantsika fampahirezana amin'ity maraina ny zoma masina ity. Misy karazam-piainana roa samihafa no lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ity andin-tsoratra masina voavy novakitsika ity. Ny fiainana voalohany dia ny fiainan'ireo olona izay matoky olona, ary azo lazaina ihany koa hoe olona matoky ny tenany, olona matoky ny heriny sy ny fahaizany, ary koa matoky izay zavatra rehetra ananany. Azo lazaina ihany koa hoe olona miandry sy manantena vonjy amin'ny olona mba ahazoany fitahiana sy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ary izany olona izany dia hoarin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona mahantra ny tany hay, ka na dia mitobaka tokoa aza ny fahasoavana hoy ny Tompo, dia tsy mba afaka anantena na inona amin'izany izy. Hoariny ihany koa amin'ny olona izay monina any an-tany karakaina any anefitra, dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana, izany hoe any amin'ny tany tsy mba afaka hivelomana, tsy afaka hanorena-piainana akory. Izany olona izany tokoa mantsy dia tsy maintsy ho tratry ny fahadisom-panantenana, ary tsy maintsy ho tratra ny fahantana ara-panahy ihany koa. Ny karazam-piainana faharoa kosa dia ireo olona izay matoky ary manantena n'Andriamanitra tanteraka. Izany hoe tsy mba matoky izy na miantehitra amin'ny olona, na koa miantehitra amin'ny heriny na ny fahaizany na ny fananany, fa ny azany safidiny dia miantehitra sy manantena amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary dia hoy ny Tompo hoe ho tahiny izany olona izany, ary ho feno fahasoavana sy fahalavorariana tokoa izay rehetra ataony. Isika rehetra izao ry havana dia tsy maintsy mbola hiatrika ny andro rehetra sisa iainantsika, dia mino isika fa samy maniry avokoa angamba hanana no avintsika tsara sy mamiratra eo amin'ny lafim-piainantsika ray manontolo, izany hoe ny fiainam-panahintsika
ny fahasalamantsika, ny fiaina tokantranotsika, ny fiaina kasa ary ny ankonantsika ray manontolo dia samy ho feno famirapiratana avokoa. Raha sanatria kosa nefa tsy tanteraka izany dia tsy maintsy mipanjaka ny fahamazinana indray no hiditra eo an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika, ary dia miraviry izy andrava izay rehetra tsara eo amin'ny fiainantsika. Ny tanjon'ny devoly tokoa mantsy ry havana dia sisy afa-tsy ny hampahantra antsika tanteraka, hamono antsika mihitsy azy ary amin'ny farany. Isika kosa ry havana amin'izao fotoana ny herinandro masina izao, miandry ny fankalazana ny fetin'ny Paska, inona kosa no mba safiditsika mpanara-dian'i Jesosy Kristy? Isafidy ho tahaka n'ilay olona nanantena ny nofo nosandriny ve isika? Raha izany mantsy ry havana dia tsy olana ho antsika mihitsy izany hoe hiala amin'Andriamanitra izany, ho lavitra tanteraka aminy koa ary tsy hivavaka aminy intsony, satria efa manana ny zavatra rehetra isika, manana ny olona ihany koa izay antenaitsika hamonjy antsika. Sa kosa isika hanao tahaka ireo olona nanao safidy tsara ka dia toky sy hanantena tanteraka an'Andriamanitra, na ho mafy na ho mora ny zavatra tsy maintsy iainana, tsy miala amin'Andriamanitra izany ary koa hifikitra mafy amin'ny mandrakariva. Izany olona izany tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra dia hoarina amin'ny hazo ambolena eo amoron-drano ny fiainana, ka na dia hiantona aza ny andro ka ho maina tanteraka ny tany, izy kosa tsy mba hatahotra na hanahy, satria izany andro maina izany akory tsy miantoka no aviny, fa kosa ilay fakany izay efa tafalatsaka lalina dia lalina ny ambany, ka dia mifandray sy mifamatotra isanandro amin'ny rano, izany no mitarika ny fahavelomana, izany no miantoka ny fahaveloman'ny ray manontolo. Isika ry havana amin'ny mahazanak'olombelona atsika dia tsy misy afa-miala ary tsy maintsy miatrika ny ady sy ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny fiainantsika, satria efa lalam-piainana izany. Kanefa kosa amin'ireny zavatsarotra ireny dia tsy maintsy afaka ny olona mahatoky tena, ny olona mahatoky olona, ny olona mahatoky zavatra, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa voaozona izany olona izany, satria tokoa mantsy ny olona dia miovaova, ny olona dia mora mivadika tsy mba mitana ny teny izay lazainy. Fa ny olona kosa izay mahatoky sy manantena an'Andriamanitra dia ho tsara antoka ny fiainany, satria Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny momba azy rehetra, ary Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy ho toavina izany. Andriamanitra ry havana ilay loharanon-aina mifandray sy mamatsy ny fiainan'ny olona izay mitoky sy manantena azy. Koa isika rehetra izay maniry fiainana mivelatra sy mamoha be dia be mandavataona, aleo re mifikitra amin'Andriamanitra mafy. Tsy tokony hanolo-piainana amin'ny zavatra hafa ihany koa tsika, fa amin'Andriamanitra irery ihany, satria izy no loharanom-pahasoavana rehetra. Ao amin'ny Salamo 7:20 ny 1:7 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny loharanoko rehetra dia avy aminao. Izany hoe ny loharano mitondra ny karazam-pitahiana sy ny karazam-pahasoavana rehetra, tsy ny hoe sasatsasany ihany fa tena izy rehetra mihitsy eo amin'ny fiainan'ity mpanompon'Andriamanitra nanoratra ny Salamo ity dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Isika rehetra mpanara-dian'i Jesosy Kristy koa ve ry havana, tsy mba maniry ve isika hoe ny loharanom-piainantsika ray manontolo dia mba avy amin'Andriamanitra avokoa? Fa sanatria isika tsy rere kosa hoe avy amin'ny heriko, ny tanjako, ny fahaizako sy ny fahaiza-manaoko no nahatanterahako an'izany rehetra izany. Koa amin'izao sisa izao ry havana dia miorena mafy amin'Andriamanitra isika, miezama mifamatotra mafy aminy, ary aza manao zavatra mety ampisaraka antsika amin'Andriamanitra, na koa notohina ny fiandrianany eo amin'ny fiainantsika. Mangataha amin'ny isanandro fiarovana sy fitahiana, fa tsy maintsy ho tanterahana izany ry havana raha mino sy mahatoky azy isika, satria anandriany Jehova tokoa ny tany sy izay rehetra ho aminy. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry tomponay sy mpanjakanay, fa noho ny fitiavanao sy ny fiheveranao ny momba anay rehetra isanandro dia tsy sasatra koa ianao no mampianatra anay, tsy sasatra ianao no mitaiza sy manoro lalana anay, fa izay olona mahatoky olona tokoa na mahatoky zavatra mba hombiazana dia noharinao Jesosy amin'ilay olona izay miaina any an-tany hay sy any an-tany anefitra, ka dia tsy maintsy ho tratra ny fahantrana ary afara amin'ny fahafatesana mihitsy azy.
fa ny olona kosa izay mahatoky anao tompo, izay miankina sy manantena anao ary mifamatotra sy mamaka mafy aminao, dia hoarinao Andriamanitra ho toy ny hazo iray izay maniry eo amoron'ny rano, ka na dia miantona aza ny andro ka ho maina ny tany, dia tsy hatahotra sy hanay izy satria raha hiatrika ny fiainana. Tompo malalo, mba maniry tokoa izay raha maniry mba ho tahinao ny lafim-piainanay rehetra Jesosy malalo, kanefa mianjaanja eo anatrehanao koa, fa ny finoanay eny dia mbola marefy dia marefy Jesosy, ka tsy mba mahavita akory miorina tanteraka aminao, tsy mba mahavita mamaka tsara aminao akory ianao le loharanonayna. Ko raha va mandalo ny sedra sy ny olana izay tsy maintsy hatrehanay, dia raiky tahotra sy feno fanahiana izay Jesosy malala, dia lasa ny azakazaka mitady fanavotana any akafa. Tompo, adinona tanteraka tokoa mantsy, fa ianao le loharanom-pitahiana rehetra, satria tsy miorina sy tsy mamaka lalao aminao ny finoanay. Anika dia mora miozongozona Jesosy, tsy tafajoro tsara, ka raha va mandalo ny rivo mahery dia lavo menjera izahay. Ko mangataka ny indra fonao lehibe Jesosy malala, mamela ny elokay rehetra, dia mba diovy amin'ny raha sonao zahay, mba ho afaka ny petipeti-pahotana rehetra mahaloto anay. Dia mba meteza koa Jesosy, andevona avokoa ny fakifaki-pahotana ao anatinay ao, ny faharatsiana, ny fahazaran-dratsinay izay mbola mitady hanandevo anay Jesosy, dia mangataka aminao zay ianao le Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta, mangataka Jesosy mba poteo le vony any farimy rehetra fopotika sy ho may mandrakizay sy verimberina eo amin'ny fiainanay intsony zany faharatsiana sy fahalotona izany. Fa ny fanahy masinao kosa Jesosy, no anjaka fenao anatinay, ampianatra anay isanandro koa, hanoro lalana anay, hifampitantana aminay koa hatrany mba handehana anay isanandro amin'ny lala marinao, amin'ny lala mahitsinao Jesosy malalo. Misaotra indrindra Tompo, misaotra ray sy mitsidro-ranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ho amintsika rehetra ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny eo amintsika izay rehetra matoky sy manantena Jesosy Kristy, ary koa izay tia azy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ho tanteraka tokoa anie izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleloia. Amen.